Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Isika rehetra dia samy mahalala tsara ny atao hoe haji na ny timbre ho isika lefa metraka amin'ny valopy misy taratasy izay alefa lavitra ho an'ny havana ohatra ho an'ny namana sy ny sisa. Mahavariana tokoa ny asan'ity haji na ny timbre ity satria kely izy nefa mahavita raha mahasoa tokoa an'izay mampiasa azy. Ny haji mantsy no mitondra ny taratasintsika mamakivaky ama kilometatra be dia be ary miantoka izay hahatonga soma tsara hatrany amin'ny farany ny diany hatrany ampitan-dranomasina lavitra any aza. Ny mahafinaritra amin'ny haji ihany koa dia ny fomba hipetrahany izay miraikitra eo amin'ny raharahany mandritra izany dia lavitra taona izany. Ary na dia efa vitany aza ny raharaha izay nilana azy dia mbola miraikitra eo amin'ilay nametahana azy hatrany ny haji. Ankoatr'izay ihany koa ny haji dia mpanompo tsara, tsy mba mifidy olona hotom-pony izy na ny manan-karena izany na ny mahantra dia samy ampiany avokoa rehefa mampiasa azy. Eny tokoa ry mpiaino jaina, irian'Andriamanitra ny hananantsika toetra mahatoky toy izany amin'izay ataontsika rehetra. Mahafinaritra tokoa mantsy ny mahita tanora na ankizy na lehibe mahatoky lalandava amin'ny zavatra saina ataony ary dia mamita izany amin'ny mpahatokiana sy amin'ny mpaharetana. Tsy hahafaty antoka antsika ny fananana toetra mahatoky satria Jesosy mihitsy no ilaza mivantana amiko sy aminao amin'ny fotoana anankiray tsy ho ela fa raha mahatoky amin'ny kely indrindra isika amin'ny asa izay ataontsika isan'andro dia izao no lazainy hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, na hatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mateo 5:20, ny 7:20. Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Atolotra anao miaraka amin'izao fandaharana izao ny arahaba ho mba mpiraritsoa antenaina indrindra mba hitondra soanao hatrany fianonany AWR ka dia samy mangila tsofina sy mankafy. Iresaka amintsika vehivavy ho reny sy ireo efa reny mitondra voga ny fandaharana ara-pahasalamana io. Inona ny tokony ho fantatra sy tokony atao raha hitondra voga na efa mitondra voaka. Ny sage-femme Rakotoarisoa Miora no ifampitafa amintsika miaraka amin'ny namana Rila. Miaraka amintsika amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao tokoa ny mpampivelona Rakotoarisoa Miora. Miarabanao tompoko. Miaraba ny mpiainontsika dia miaraba koa ny namana Rila. Satria moa raha sazo ny vahinintsika dia iresaka ny manodidina ny fitondrana voaka sika anio. Inona avy ireo loza mety hitranga ao anatin'ny fitondrana voaka tompoko? Eny tompoko ny tena misy tokoa ireo loza mety hiseho mety hitranga mandritra ny fitondrana voaka. Raha tsy tanisa fotsiny tsika andreto ohatra vitsivitsy reto ohatra hoe ny zaza sosokoditra na ny GU ozy ny maro na ihany koa ny grossesse molaire io ilay atsotsika malagasy hoe zaza voaloboka. Mety hisy ihany koa ny fitsaharan'ny fitondrana voaka izany hoe mijanona tsy mitombo ilay zazakely na mety niaza hotsika anazy ngamba dia maty ao akibo ilay zazakely. Mety hisy fahafanjaza koa ilay reny ary mety miteraka tsy tonga volana ihany koa. Ya,
reo lozany tany sainao ireo ve rasazy mety ho hita soritra ety ivelany? Hita soritra avokoa ireo ary afaka soroana ankoatran'ny ataontsika hoe malformation angambany na tsy fahatomombana ny ao anaty izay no tsy afaka soroana loatra fa ny ankoatran'izay dia afaka soroana. Soroana ho ianao. Inona zany no mety ho anton'ireo loza ny fitondrana vohoka raha amin'ny ankapobeny? Ohatra zany raha tsy teny fotsiny sika ny fiakaran'ny tosi-dra. Ny fiakaran'ny tosi-dra zao ho an'ny vehivavy be vohoka izy raha misy tosi-dra avo dia mety hiteraka n'le fitsaharan'ny fitondrana vohoka, na mety ho afa-jaza ihany koa izy na ihany koa mety hiteraka tsy tonga volana. Tsy piako manokana moa zany ny fiakaran'ny tosi-dra satria izy iny dia afaka tsaboana tsara sy soroana tsara. Mety isy ihany koa ny hoe infection izy tsika fa izy io dia mety hiteraka ihany koa n'ilay hoe fahaterahana tsy tonga volana, mety hiteraka an'ireo antony rehetrarehetra. Ny infection zany dia ny tazomoka ihany koa mety mamono avy hatrany ny zaza ao an-kibo raha sanatria vao nitazomoka ilay reny be vohoka. Izay aloha ny tena matetika mpitranga zany fa misy antony hafa ihany koa izay mety hoe ataizana aretina koa ohatra ilay reny be vohoka izay tsy aro maro be fa tsy aro voatanisantsika eto fa ireo no tena tranga matetika seho. Manao ahoana indray rasazy ny mahakasika an'ilay hoe fahaverezan-dra eo am-piterahana? Inona no mety ho fiantraikan'izay fahaverezan-dra izay? Izy ity dia tena misy foana ary tena tranga matetika betsaka mahazo ary anisan'ny tena antony be dia be mahafaty an'ireo reny be vohoka eo am-piterahana dia ny fahaverezan-dra be loatra. Izy ity moa izany afaka tsaboana ihany raha ohatra ka tratra ara-potoana ny fifehezana anazy sy hita soritra melozana inona ny antony mety nahatonga an'ilay fahaverezan-dra. Tsy ho velaribelaritsika eto ngambany no mety mahatonga sy ny tariny fa ho bangotsika tokana zany hoe atahorana mihitsy ny fahaverezan-dra be loatra ary atahorana mihitsy arany hamoizana ny NDB-ny reny eo am-piterahana. Inona zany rasazy no tokony ho ataon'ny reny mitondra vohoka manoloana ity fahaverezan-dra ity izay mety hamoizana aina mihitsy? Ny tena tsara indrindra dia manantona tobim-pahasalamana rehefa hiteraka. Ny antony satria raha sanatria ka misy izay fahaverezan-dra be loatra izay dia mba ireo mpitsabo sy rasazy ao amin'ny tobim-pahasalamana ireo no ifehan'izay haingana ara-potoana mba sanatria tsy hahamoizana ny NDB. Izay zany mba torohevitra ho antsika hoe aleo any amin'ny tobim-pahasalamana ihany no miteraka fa tsy mandeha any an-trano izay mbola betsaka ny olona miteraka any an-trano amin'izao fotoan'izao na manarila dia izay ny tena sosokevitra zany hoe aleo any amin'ny tobim-pahasalamana irery ihany fa indraindray ary izy ireny mbola misy manahirana ihany ka hoe mila hiditra fandidiana avy hatrany ilay reny be vohoka fa tsy vita tsotra eo ilay fifehezana an'ilay fahaverezan-dra. Eny ary amara-parana ny resadresaka sika, inona no afatra ho an'ny reny mitondra vohoka? Tsisy afa-tsy ny hoe manantona tobim-pahasalamana manao fisafoana ara-dalàna. Ny rasazy na ny dokotera izay manara-maso anao ihany no afaka manosokevitra. Dia mankasitraka indrindra tompo. Araka ny fanampanantenainantsika moa zany dia misy ireo torohevitra ara-pahasalamana ifampizarantsika mandritra izao fivoriana izao ka izara avo zany no andray ny fitenenana aloha. Tiako zaraina amintsika vehivavy vao hitondra vohoka na efa mitondra vohoka zany ireo tombontsoa azoko vokatry ny fisafoana ara-potoana teny amin'ny tobim-pahasalamana ka nahatomombana soamantsara ny fiterahako. Anisan'ny nahazo fanentanana fa raha vao mahafantatra fa mitondra vohoka ny vehivavy dia tokony hisafo eny amin'ny tobim-pahasalamana izy amin'ny 7 volan'ny kibony. Dia nataoko tokoa zany rehefa be vokan'ity zanako ity tamin'ny 7 volan'ny kiboko ary nitoizako hatramin'ny farany satria tsapako ny tombotsoa azoko. Nahazo torohevitra mahasoa voarindra tsara ny fotoana efatra fisafoana ary na dia nisy aza ny saika fahasarotana dia voasoroko izany vokatry ny fisafoana ara-potoana sy ny fikarakarana azoko izay mifanentana tsara tamin'ny fivoaran'ny vohoka.
dia teraka somatsara feno fikarakarana e. Koa dia mampirisika antsika vehivavy bevoka zany isafo avetrany eny amin'ny tombo-pahasalamana raha voafeny 3 volana ny kibonao, fa tena voara-maso tsara ny fahasalamanao sy ny zanakao. Ry vehivavy bevoka, mandehana misafo avetrany eny amin'ny tombo-pahasalamana raha voafeny 3 volana ny kibonao. Toy izo hatramin'ny farany izany mba ahafahana manara-maso ny fahasalamanao sy ny zanakao ary ahazahoanao ireo torohevitra ilaina rehetra. Mino izay fa nandraisanao soa ny fanarahana ny fandaharana ara-pahasalamana, isaorana ny mpampivelona Rakotoarisoa Miora. Isaorana ihany koa ianao manjohy hatrany ny AWR, zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana samy manteo amin'ny lafiny teknika. Radio AWR, Ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tarika Rija Malala. Alaviro anairay ny fakampana, fefeo tsy anjady ireo fandrika mahamay zay manintona ny fo satria mifono tombotsoa, nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao. Arovire ity foko malemy, ndrao ao devo babony tsy atsiaro anao, fenoy ny fanahy azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Viro anairay ny aizy mitatao, tsy ahafahanay mandeha eo aminao fa manako na fijery, tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao. Ny teninao no jiro anazava, sy ho fanilo ny tilalana izay ho alefenoy ny fanahy vazonay manome ireo avanay tsy mba manana. Ny feo ny fanantenana, ny teninao no jiro anazava, sy ho fanilo ny tilalana izay ho alefenoy ny fanahy azonay manome ireo avanay tsy mba manana, sy ireo namanay tsy mba manana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ny finoana no mampanatona asy anao an'Andriamanitra, fahasoavana manokana sy hery avy amin'Andriamanitra no azahoantsika mitoetra eo anilany. Mandrakarivo. Voambara sy voamarina ihany koa ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina, 2:9, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy
avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny finoana dia fietsika azahoantsika mahatoky tanteraka an'Andriamanitra ny amin'ny famonjena anao sy ny amin'ny famonjena ahy. Mahatoky isika fa amin'ny alalan'ny finoana ny rafitry ny famonjena izay omen'Andriamanitra atsika dia ampy tanteraka azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Inona ary no ataotsika? Inona ary no ataonao mba hahazoana ity finoana ity? Dia ilay toky tanteraka ao amin'Andriamanitra. Mbola mafisy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 12 ny 9:3 ihany koa. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Amariny tsara aloha fa Andriamanitra dia manome anjara finoana ho an'ny tsirairay avy. Tsy misy olona na dia iray aza miainga amin'ny tsy misy, tsy mipetraka intsony ilay fanontaniana manao hoe mba ahazoako ny finoana dia inona no ataoko? Fa kosa ahoana no ataoko mba ahazoako mampitombo ny anjara finoana izay efa nomen'Andriamanitra? Amafisiny ao amin'ny filazantsarany Luka 7:10 izany, ny 5, ireo apôstôly ny teny tamin'ny Tompo hoe ampitomboy ny finoanay. Ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina koa 10:7 dia hoe izy hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Amin'ny alalan'ny fandalinana ny Baiboly ry havana, ary amin'ny toe-panahy feno fanetretena sy fahatokiana no ahazahoanao, no ahazahoako, no ahazahoan'ny tsirairay avy mandroso eo amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra, ary amin'izany no hitombony ny fahatokisantsika azy tanteraka. Ny finoanao, ny finoantsika ao amin'Andriamanitra sy ny rafi-pamonjena dia hitombo isan'andro. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona 3 ny 9:7 izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa amin'ny 9:9 ny 7:30 sy ny 1:30. Asan'ny apôstôly 9:9 ny 7:30 sy 1:30. Ary rehefa nentiny nivoaka izy roalahy, dia hoy izy, Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena aho? Dia hoy izy, roalahy, minoa an' Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankonanareo. Toe-javatra iray ihany no fomba hanomezan'Andriamanitra antsika ny famonjena, dia ny andraisantsika io famonjena io amin'ny fo feno fanetretena. Manainga atsika izy mba hanaika azy tanteraka sy hametraka ny fahatokintsika tanteraka ao amin'ny rafitry ny famonjena. Voambara ihany koa amin'ny Galatiana 2 ny 9:12
nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asany lalàna ny olona fa amin'ny finoanan' Jesosy Kristy, dia nino any Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana any Kristy fa tsy amin'ny asany lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asany lalàna. Fa tsy afaka anao na inona isika ahazoantsika ny famonjena. Tsy misy asa tsara izay afaka hamonjy atsika amin'ny fahotana. Ny famonjena dia fanomezana tsy misy fangarony avy amin'Andriamanitra, fanomezana maimaim-poana izany, ny hany asa tokana mifandray aminy dia ny fanatitra Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ilay tanam-bokovoko. Ny amporisihako anao amin'ny izao fotoana izao dia ny hamakina, ny hamerenana izay zavatra voalaza atao amin'ireto boky ireto. Voalohany indrindra ao amin'ny Titosy 4:5, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araky ny famindrapo kosa no namonjeny antsika, tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Ny faharoa dia ao amin'ny bokin'ny Efesosy 2:5 sy 7, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy hirearea. Ny kristianina dia tsy nantsoina hanompo rindrinefatra na hisalotra ny anarana kristianina velively, na koa nantsoina hanao ny asa tsara rehetra mba ho voavonjy izy, fa kosa efa voavonjy izy, ilaina ny afantarantsika izany. Toy izay nidinika ny fanaovantsika teo, ka alohan'ny isarantsika dia tiako ny mitrotro ambavaka ka andeha isika hivavaka. Tompo Andriamanitra be fitiavano, misaotranao izahay fa mbola nomenao fotoana na azonay ny aino anao, mitoera ao amponay mandrakariva, azonay hanana fahazotoana amin'ny fanarahana ny sitraponao. Omeo anay izany finoana izany Andriamanitra, ary mamelany elokay ny Tompo, noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Varina ny miondrikyaniko rasendra yaram-pavorina lehibe, aoko fantatra ho fanifamboizam-po de mampibitaka le ratsy dao andeha satria raha ho avy tsy hoe indray Jesosy
zay mandrenesanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino hamonzegnana AWR zay lay onjany fanantenana tano mafiny finoanao lay finony zay nomeny Jesosy aoka hotadidinao zao teny ambany zao ninonino na mitranga matoky ny fanahy masinano andeha ampiatranoy mba hiarosiano me fiadanam-po fantatraoko rehefa Jesosy tsy mafoy mivavaka ho anao eo amindray tsy to satria raha avy tsy hoerindray Jesosy finonany jereny asy anao ka tano mafy izay anananao zay mandrenesanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino hamonzegnana satria finonany jereny asy anao ka tano mafy izay anananao zay mandrenesanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino hamonzegnana mahazofa endrena mahazofa alalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena larena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina ary tsy ataonay ambany maso tsy tazana tao tamponorina kory ianao mpiaino na akaiky tsy tazana tao ravitsofina fa na de tsy mifanatry tavary isika na ny lavitavitra any azy ianao dia mifanana akaiky ampo aminay ihany kosa ao anatin'izao fandaran'izao arak'izany a dia mifofeno aravona no iarabananao fa tafahoana somatsara amin'ny alalan'izao onjam-peo zao indray a isika de koa zahay hoe mirary soa ary mirary ny tsara mandrakariva omanao mpiaino a izahay mpikirakira amin'ny fandarana miarabanao namana naridina amin'ny kafaliana tokoa no anolorana ny arahaba ho mba mpiraritsy ho anao mpiaino hoe ny tanàna iny foy ka tsy tody any aminao any fa ny fona izay tena faly kosa dia inona fa ahenika ny tokantranonao ao amin'ny mpanarana zao fandarana fanabiazan'izao miarabanao ihany koa namana lanto aromisa joely eny are ny andrasoandraso no manariva ny andro ka tsy andrelitsika fa tonga dia iroso amin'ny fandarana nefa tsara ialoavan'ny vavaka foana ihany zany ka ny namana lanto aromisa joely no
hametraka an'izany eo ampelantanan'ilay mahefa ny zavatra rehetra. rainay izay any an-danitro ilay Jehova raitsyto fisaorana feno no atolotra ianao no ny fahasoavana izay feno tanteraka nomenao anay. Koa indro mbola tafahoana eto amin'ny alalan'ny zonjam-peo izao izahay zao mpiaino izao ny angatahanay dia ny famindrapo avy aminao no ireo atsirambina izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo mamelany eloka iray malala. Mangataka izahay mba hitahinao ireo mpiaino rehetra izay mahary izao fandarana izao, arovy amin'ny tananao mahery izy ireo. Aoka ianao anao fefo manodidina azy sy ho fiarovana azy ireo, fiarovana ny ankonany sy izay fananany rehetrarehetra ka hiaro azy amin'ny loza izay afafin'ilay ratsy. Dia tario lalana amin'ny alalan'ny fanahinao masina koa ireo ray aman-dreny izay manabe sy mitaizany zanany mba ahita fahombiazana amin'izany fanabeazana izay ataony zanany ireo ray aman-dreny ireo. Omefa endrena mandraka rehefa ihany koa ireo zanany, ireo ankizy, ireo tanora, ireo zatovo mba ankato sy hanaja mandrakariva ny ray aman-dreny mba hitoetra mandrakariva ny fanajana sy ny fifanakaikezana-po eo amin'ireo ankonana ireo. Dia mba hompandovan'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy rehetra. Dia tonoany izany mivavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Mankasitraka indrindra namana Joely. Manoloana ny sakana aza kivy izay no fampiresahantsika. Ekeo lalam-piainana ny sakana, atao tohatra fiakarana ny sakana, fa tsy ny sakana no sakana, tsy anaovana sy tsy atongavana any amin'ny tanjona tokony atongavana. Dia hitantsika tamin'izany ihany koa fa ny sakana tsy hoarana dia lasa baraza mihitsy na hoe lasa sy tena sakana lehibe tsy ahafahana mihoatra sy mivoatra. Zany hoe mila mahay miomantsika, manapony tsy apoizina, dia atao izay avonina amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia koa le hoe mahay mizara, dia afaka mandiso sika amin'ny fanazarantena izay mety atao. Iza tokoa moa tsy manao fahadisoana, fa kosa ny fanararotana an'izay hoe tsy maintsy manao fahadisoana dia anao fahadisoana foana ny tsy mety, fa ny fahadisoana dia natao hianarana zavatra sy andraisana lesona. Dia hitantsika tamin'izay ihany koa no hoe mila mianatra foana ny olona mandra-pahafatany. Ny toe-tsaina moa izay fampiresantsika farany dia le atonantsika hoe troisième, toe-tsaina ilaina ananana mba hiatrehana sakana. Ndao mba miaraka mamerina kely tsika. Ny voalohany tamin'le troisième, mila mahay miomana, mizara, ary ny M farany mianatra. Mila mahay miomana, mizara ary mianatra. Ny amaranako azy dia le teny mahafinaritra tena miraikitra ao anatin'ny fony hoe ny aretako ny mafy anio, resaka viny io zany, ny aretako ny mafy anio dia ho fahombiazako rahampitso. Rehefa samy miatrika ianao dia manana zavatra omena ny hafa, ary manoloana ny sakana na ny olana vao tokony hampiasa saina. Rehefa ataoko miverimberina izay dia ho lasa toetrako namana lantoany misy Joely. Zay mihitsy. Ia, izay zany ny famitinana ankasitrahany ianao namana naritiana. Fa anio sika dia anohy an'ilay dingana 7 rehefa nilazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany, ao anatin'ilay hoe fanomanana amin'ny vina, ny nofinofy sy ny hoavy, dia ny dingana 5 no resahantsika anio. Dia ny loha hevitra lehibe amin'izany dia hoe fadio ny manao ariary zato am-pandriana. Averiko indray, fadio ny manao ariary zato am-pandriana. Ny olona manao ariary zato am-pandriana dia olona mamesavisa fotsiny,
eo ampandriana fa tsy mihetsika. Ohatra zany eo ampandriana de mitanisa raha pitso ahako a de asaiko itaniko de rehefa voasako itaniko raha pitso raha afaka pitso amboly mangazo de rehefa voavoloko iny mangazo afaka rovolana ho avaiko io mangazo io de afaka heritaona mioty amin'ny vokatra nefa eo ampandriana fotsiny tsy mihetsika tsy maninona zay le ariary zato ampandriana fa zao ny tadidio hoe nietsika atao ihany no miteraka vokatra fa ny ariary zato ampandriana tsy miteraka nininina manofinofo fotsiny. Marina fa miresaktsika hoe vina miteraka nofinofy de miteraka hetsika fa tsika tany aloha tany de hoe rehefa manao vina ianao de tsy vita miteny fotsiny fa miaraka amin'ny fihetsika rehetrarehetra miaraka amin'ny fanomanana sy ny fitaovana rehetrarehetra nietsika zany ny atao de zay ianao vo mahazo vokatra fa tsy eo ariary zato ampandriana za zao anambady de nivady tiako de ohatr' zao eo ampandrina eo ihany fa tsy mihetsika ianao tsy ahitan'zany vady tedavinao zany ianao. Ary ndresantsika foana hoe ny fanalana fanadinana analabaka eo ampandrina ihany zao ny ataoko rehefa analabaka andeha hianatra vidy fitaovana ary ananina ny anatra nefa raha eo ampandrina ihany tsy misy hetsika de tsy misy mivokatra de tsy miteraka nininina zany no zany fadio ny manao ariary zato ampandrina ka noho izany ilaina zany ny fanovana ny toetsaina mihitsy no ilana ovana mba tsy hanao an'izany ariary zato ampandrina zany fa ilana miomana manao hetsika mandeha ary manao sy manatanteraka zavatra zay zany le toetsaina le ariary zato ampandrina foanana tao fa toetsaina vonina nao zavatra anatanteraka vina zay no ilaina. Zay zany zavatra voalohany. Zavatra faharoa fanovana ny fomba fanao de fanaovana hetsika mirindra zany de zay anananao no amboarina sy arindra ka ampiasaina. Indraindray misy zavatra zay anananao ahafahanao mihetsika nefa ny fomba fijerinao azy no kely. Ohatra manana vola hoe 2,000 ianao de eritreritra nao zavatra de iny vola 2,000 iny izay anananao iny no amboarina sy arindra. Ohatra andeha vidy mangazo 1,000 ohatra na 500 de vidy saribao 500 de andrahoiko io mangazo io de ho amidiko de mba mety lafiko 3,000 mahazo tombony azy zay zany le fihetsika mirindra zay amboarina de iny no ampiasaina. Fa le ariary zato ampandrina ty 2,000 ty zao ataoko atao paosy inona re zao no ataoko am'ty eo ampandrina ihany nefa tsy mihetsika de tsy mahavita nininina zany ianao. Zay no zavatra atao faharoa ialana amin'ny ariary zato ampandrina. Fahatelo dia mila manana ny atao hoe baiko anetsaina any. Fantaro dia ampiasao ny arena eo am-pelatananao. Fantaro dia ampiasao ny arena eo am-pelatananao. Ary ianao tena manan-karena mihitsy. Aloha nonako azy ary aloha reo arenanao reo satria indraindray misy olona miteny hoe tsy manana nininina akory ianao ary reo arena eo am-pelatananao. Ny sainao de ny olona ianao ny voalohany indrindra manodidina anao ny fotoananao ny zavatra fantatrao na le atsotsika hoe ny information zay mety efa ao anatin'ny sainao sy mbola ho tonga ao anatin'ny sainao ny fitaovana arak'le nyteneny namana Joely teo ohatra hoe le 2,000 efa arena nge zany le vilany andrahoana mangazo efa arena nge zany le olona manodidina anao ividy an'le mangazo efa arena ihany keo nge zany ny fitaovana ny vola zany hoe manan-karena ianao eo am-pelatananao. Manan-karena ny olona anankiray eo am-pelatanana zay tsy fantatra ny olona ary zay foana ny anany resahako hoe ny tsirairay avy ny olombelona tsirairay avy io de manana arena anaty tsy tamboisaina manana arena ivelany tsy tamboisaina. Matetika dia ny everin'ny olona hoe arena de metomboka any amin'ny vola foana fa farany vola raha arena no resahana. Ny vola zany no laharana farany raha arena no resahana. Ny saina
men'andriamanitra saina ianao, mila ampiasaina io saina io satria izay no men'andriamanitra. Isika dia tsy manana fanahosa ozy izy ny baiboly izay, ary isika vo vitan'andriamanitra dia indro tsara indrindra izany, tsara milafo ny rehetrarehetra, tsara ara-tsaina, tsara ara-batana, tsara ara-panahy. Izany hoe ao aminao daholo ny falavo rariana rehetrarehetra, dia indrindrandrindra ny saina. Rehefa manana n'le roa arivo, ampiasao ny saina, ampiasaina ny saina, dia izay no miteraka vokatra ho anao. Ny olona manodidina anao, lazainao teo ianao olona voalohany, fa le olona manodidina anao dia arenanao. Noho izany tsy tsara atao tsinotsinona ny olona manodidina anao. Apetraho eo amin'ny toerana sahaza sy tokony hisy azy ny olona tsirairay, dia ho hitanao fa mihoatra lavitra noho ny eritreretinao ny zavatra izay azonao avy amin'ireo olona raireo. Ny fotoana izay nomen'andriamanitra anao 420 ora, natao inonao daholo io 420 ora io mba hahafahanao mivoatra manatanteraka ny vinanao. Inona avy no nampiasainao azy? Manana fotoana ianao, dia anjaranao amin'izay ny mieritreritra. Ny fahalalana fanampim-baovao araka ny lazaintsika teo sy ny vaovao, ny information efa hazonao sy ny mbola azonao sy ny mbola ho eritreretinao ho azo, mila ampiasainao daholo zany raha te anatanteraka vina ianao ka hiala amin'ny arary zato-pandriana. Mila iainanao daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fitaovana eo am-pelatananao ampiasao, na dia kely aza, mety hoe stylo iray ny anananao, ampiasao, ialanao amin'ny arary zato-pandriana. Ampiasao izay fitaovana eo am-pelatanana, angady anankiray, antsimbilona ray, ampiasao, ampiasaina. Fa tsy tehirizina ho arefesina, fa ny zavatra ny fitaovana rehefa tsy ampiasaina dia arefesina. Anisan'izany ny saina. Ny saina io anisan'ny fitaovana anankiray, ka tsy ampiasainao io dia lasa arefesina. Ary ny farany ny vola. Aoka ianao tsy ho ianao no mibaiko ny vola, fa ianao no mibaiko ny vola. Ianao mibaiko ny vola io, fa tsy ianao no entiny vola io mandeha, fa ny vola no entinao mandeha, ampandroso anao, ialanao amin'ny sakana, ialanao amin'ny ariary zato-pandriana. Fantarina zany dia ampiasaina ny arena eo am-pelatanana. Mitsika ve zany namana joely fa tsy tokony mitaky ny tonga lafatra tsika, hoe tsy miandry fitaovana be zany vao manomboka, sady zay ve le hoe ampiasao le arena eo am-pelatananao. Tsy hoe mitaky ny tonga lafatra, tsy izay ny tsara sy ny tanjona, fa ny manome ny tsara indrindra amin'ny zavatra izay eo am-pelatananao, izay ny tanjona. Inona le zavatra eo am-pelatananao azonao ampiasaina, azonao ny tsara indrindra, fa tsy ny tonga lafatra. Anananao ny saina, anananao le olona, ny fotoana, ny vaovao, ny fitaovana, ny vola, ampiasao ary ireo mba hahafahanao mahazo ny tsara indrindra sy anataterahanao ny leviana ialanao amin'ny arary zato-pandriana. Zay zany le zavatra, zay ny tena tenenina. Fa misy ihany koa ny lazain'ny teny frantsay hoe la loi du vide. Le la loi du vide io zany dia arakaraky ny mahafoana no ahafahana mandray betsaka. Zany hoe misy zavatra zay efa mibahana ny saina le olana zany, dia ilaina endahana ny olana mba hahafahanao mameno zavatra be dia be avy any ivelany, ameno ny atotoanao. Ny vahiny dia manana ny fomba ohatr'izao. Rehefa tonga ny vanim-potoana na ny voalohan'ny taona dia foanany daholo ny ao an-tranony, esoriny daholo ny entana taloha, avoaka ny daholo. Inona ny antony? Mba atongavan'le vaovao, atongavan'le vaovao. Ary tadidio tsara fa tsy afaka mampiditra entana vaovao mihitsy ianao raha mbola voabahan'le zavatra tota ny toerana izay tokony hisy an'ireo vaovao ireo. Marina zany. Satria io le efa tota io dia ozy ianao velao aloha fa tsy maninona fa sitranay mbola eo ihany io, dia aiza amin'izay ny idiran'le vaovao? Tsisy. Noho izany la loi du vide ny ampiasaina, asory le zavatra manelingelina taloha, le zavatra taloha ela be, efa ela ny tao manakana esory, dia sahi manafoana n'iny,
dia ampitiro amin'izay ny hevi-baovao fa ho hitanao fa handroso ianao eo amin'izay zavatra izay. Fomba manao hoana ary zany no ampiasainandreo aren'ireo amin'ny fiainana andavanandro lantormisa joely. Ny fampiasanao an'ireo arenanananao eo amin'ny fiainana andavanandro ireo dia ampiasainao isan'andro zany ireo. Vao maraina ianao dia zao miresaha aloha amin'ny tenanao eo amin'ny fitaratra, miresaha inona daholo indray ny zavatra ho ataoko amin'ity an'io ity, dia mampiasa saina amin'izay ianao. Inona moa ilay ataoko? Anala examen aho, dia izy ilay amin'izay ilay olona anampiasa hiaraka amiko amin'io, dia roviana ahako ny makany. Fa nefa na izany misy zavatra tiako fatarina ihany mahakasika an'io examen izay ataoko io. Dia inona koa nefa ny fitaovana entiko miatrika an'izany? Ary farany manana vola hivezivezena amin'izany ve aza tsy manana? Dia eo amin'izay zany izay zavatra eo am-pelatananao ny fiainanao andavanandro zay no ampiasainao. Ary ty miezah mifanerasera amin'ny ao anatinao, afantaranao ny arena izay anananao. Inona daholo ny arena ananako? Ireo daholo izy. Manana olona, manana saina, manana fotoana, manana ny vaovao, manana fitaovana, manana vola. Ampiasaiko ireo ampandroso aho. Iza le olona ananako? Rakoto, rabe, rasoa, razay, ananako daholo ireo. Ary zao ny zava-dehibe dia tia namana anaritiana. Ny fifandraisana aman'olona aoka tsy ho tapahana. Fa ny manapaka fifandraisana aman'olona tsisy ray sekondra. Fa ny amerenanao ny fifandraisana aman'olona amataona ny ray iverina aza. Nefa io arena. Ary zao ianao na manana ataoko hoe le vola fahenina, eritrereto manana trano, zay trano misy anao any nge dia eritrereto misy vola 2 alina mifanaingitaingina be dia be, dia ianao sy vola io ihany ao atokantranonao mihidy ao. Inona ny zavatra ho vitanao? Atateraka viana ve ianao? Tsy atateraka ianao satria ianao sy ny vola reriny ao mihidy ao. Tsisy zavatra vitanao zany. Noho izany arena be ny olona, arena ny olona, arena ny saina. Ahoana ny ampiasako an'ity volananako ity? Men'Andriamanitra fotoana ianao. Ahoana no afahako mahazo vaovao mivoaka ianao ary mandeha? Ny fitaovana reto ny ananako ampiasaiko, ty ny volananako ampiasaiko ampandroso, ialako amin'ny ariary zato ampandrina, ahatratrarako ny vina. Rehefa tanteraka ao zay dia tratranao le hoe ny tsara indrindra ny tanjona fa tsy ny tonga lafatra. Mazava tsara namana lanitra aromisa joely. Ankasitrahana ianao ny fampizara satria tsy nijanona ho anao rely le izy fa nampitaina ihany koa ny rahantsika ny anatra teto, dia inona ihany koa ny atafitan'izany any amin'ny mpiaino rehetrarehetra. Samy manao fanandramana tsara tsika dia samy ahita fahombiazana ihany koa. Hatrio indray ary aloha ny fotoanantsika tamin'ny itian'io ity, dia mirary ny sosiny tsara mandrakariva ho anao. Manantena ny mbola iona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo zao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma to mandrapitava azy. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa. Fanamarena kely ho antsika manaraka ny fandaranay izay alefa amin'ireo radio FM mpiara-miasa aminay. Mandefa ny fandaranay mantsy izy ireny adiny ray isan'andro, ny sasany mameriny indroa, sasany mameriny intelo, sasany indray mandeha arakaraka ny fahafahan'izy ireo sy ny safidiny. Fa ny fanamarena dia ity: raha sendra misy fahadisoana amin'ny lafiny teknika amin'ny fandefasan'izy ireo an'izany dia afaka mianso azy ireo mivantana ianareo. Fa raha te handre azy tsy misy olana mihitsy ianareo, afaka
mamerina miaino arak'izay fotoana tianareo ianona dia amin'ny alalan'ny youtube no ahafahanao manao an'izany na amin'ny alalan'ny facebook awr feo ny fanantenana awr feo ny fanantenana no amin'ny facebook eo amin'ny youtube moa awr mlg awr mlg. izay no ela fa hiditra amin'ny fiarah-mianatra isika ny hery ny fitsanganana amin'ny maty. izay ny lohateny lesitsika amin'ny tian'io ity, ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Manome toky antsika izy fa ny ainy aza nafoiny hamonjena antsika maika fa ny zavatra hafa rehetra angatahantsika aminy amin'ny anarany. Izay ny lesitsika farany. Fa ankoatran'izany dia mitondra vahaolana feno ho an'ny tsy fahafahantsika olombelona manao ninninina ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsaroa fa Andriamanitra velona ny Andriamantsika fa tsy Andriamanitra maty ao am-pasana. Satana dia miezaka mametraka ny sarin'i Jesosy mbola mijanona eo amin'ny hazo fijaliana foana. Tsy eo intsony izy fa efa nitsangana tamin'ny maty. Efa nitsangana tamin'ny maty izy ary misy heviny lehibe eo amin'ny fiainantsika koa ny fitsanganany tamin'ny maty. Matetika moa rehefa misaintsaina ny amin'izany hoe fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany sika amin'ny ankapobeny dia mazana ny voafetra ny fiheverana fotsiny fa ny fahafatesan'i Jesosy no fomba nampihavanana antsika ara-dalàna indray amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Marina izany, tena goavana izany, fa mihoatra noho izany ny misy lafiny zavatra manokana izay tokony ho heverintsika tsara momba ny famonjena entiny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ho antsika. Zava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty satria maneho izany fa ho atsangana amin'ny maty koa isika izay mpanaraka azy. Kanefa tsy hatreo ihany no hevitra izany. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no nametraka azy ho eo an-tanana ankavanany ray, izany hoe eo amin'ny toeran'ny hery sy ny fahefana. Tsaroantsika ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7:20. Efa nomena ny fahefana rehetra dia maniraka antsika amin'ny alalan'izay ny fahefana izany izy. Izany hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany no hery tian'Andriamanitra omena antsika koa ankehitriny, hanasitrana antsika, hanampy antsika amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika mihitsy isan'andro. Ankoatra ny hiraka lehibe izay nanorahana antsika hitory ny filazantsara amin'ny alalan'izany fahefana izany mivantana. Indraindray misy olona alaim-panahy rehefa omena toerana ambony eo anivon'ny fiangonana, misolotena an' Jesosy manao hoe eo ambany fahefako no anyrahako anareo koa, eo ambany fahefako ianao, eo ambany fahefako ranona. Zany a dia tena fahotana lehibe zany. Ny fahefana izay nomeny Jesosy dia mivantana amintsika tsirairay izay mitory ny filazantsara. Tsy eo ambany fahefana izaniza ny fitoritsika ny filazantsara, fa eo ambany fahefan'i Jesosy mivantana izany. Aoka tsy ho alaim-panahy izay nomena andraikitra ambony tsy haka ny toeran'i Jesosy. Miresaka momba ny herin'Andriamanitra i Paoly eo amin'ny Efesianina 1:17. Efesianina 1:17. Zao ny fivakin'izany. Ary mba ampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioaran'ny halehibe ny hery no antsika izay mino araka ny fiasan'ny hery ny faherezany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana ny an-danitra, ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mino avy koa.
dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Izay tenany dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony, izy ny lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Fitaovana ihany ny mpitondra fivavahana tsy afaka maka ny toeran'i Jesosy, satria mpanota tahaka antsika ihany. Ino no ambaran'ireo andininareo amintsika momba ny hery ny fitsanganana amin'ny maty? Inona ny fanantenana sy ny teny fikasana ho anao hitanao ao anatin'ireo andininareo? Hitanao ve? Eto dia mivavaka ho an'ny kristiana rehetra tao Efesosy ny apôstôly Paoly, mba ahatakarana ireo hevitra vitsivitsy izay tsy ho takatry ny sainy velively raha tsy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Ary dia izay koa no atao antsika amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia izao: misy fanovana sy fanavaozana ary fiainana mandrakizay mihitsy azo antenaina amin'ny fomba azo antoka izay efa niantsoany Jesosy antsika. Misy fanovana sy fanavaozana ary fiainana mandrakizay mihitsy izay efa niantsoany Jesosy niantsoany Jesosy ianao. Ny faharoa dia ity: mba hahatakarantsika koa ny amin'ilay hery naseho ho antsika, dia ny hery ny fitsanganana amin'ny maty, fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany Paoly azavaina aveo fa mahagaga tokoa izany hery izany. Ilay hery nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty ihany no omena antsika koa amin'izao fotoana izao, tsy ilay namoaka azy tao am-pasana sy namerina ny ainy ihany, fa ilay nametraka azy teo amin'ny toeram-pahefana eo an-tanana ankavanany indray koa. Tsy hitanao ve zava-dehibe izany ho antsika izay mpanota mahantra, tsinitsinina ary tsy mendrika ho tiavina akory? Dia tsy nijanona teo fotsiny Paoly, tsy hery toy ny hery rehetra no nomeny fitsanganana amin'ny maty an'i Jesosy, fa hery ho enti manapaka sy manome izay rehetra mety ilain'ny vahoakany mandritry ny mandrakizay mihitsy. Lehibe loatra dia indraindray ohatrany tsy tonga amin'nysaintsika isika hoe azo inona ve izany? Kanefa izay indrindra no olana ho antsika. Aoka hianatra ny hatoky azy sika. Hino ilay tsy hita? Hatoky ilay Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra tsy mety ho tratry ny saintsika. Eto am-pamaranana ny lesintsika amin'ny teny io ity dia apetrao amin'ny tenanao ny fanontaniana. Lafy ny navy eo amin'ny fiainanao no ilanao ny herin'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Azonao atao lisitra anie izany, ary tsy mety ho lany izany lisitra izany. Rehefa vitanao dia mivavaha mba hiasa amin'ireo lafim-piainanao rehetra ireo izany hery izany: ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-piaramonina, ara-pihetsepo. Fanampin'izay dia apetrao aminao koa ny fanontaniana hoe inona ny ezaka sy ny safidy azonao atao mba hahatonga an'izany hery izany hiasa malalaka tsara eo amin'ny fiainanao tsy misy sakatsakana. Hanampy ianao amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao ny fanahy masina, ary ilay Andriamanitra izay tompony fononao no hanefa azy amin'ny alalan'ny heriny. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.